Misaotra sika ry havana ny tehiriziny nandritra n'izay tapa-bolana voalohany amin'ny Jolay izay ary nitarihan'ny lalana ho tonga eto an-tramony amin'ity maraina ity. Ho aminareo anie ny fahasoavana. Ny Salamo 5:20 voalohany hatramin'ny 5 ho vakitsika teny fiantsoana dia hitsangantsika idera sy antso ny anaran'ny Tompo. Ho ny mpanao salamo: aminao Jehova ho no hanandratako ny fanahiko, Andriamanitro ianao no itokiko, aoka tsy homenatra aho, aoka tsy hifalian'ny fahavaloko aho, eny tsy hisy homenatra izay rehetra miandry anao, fa izay mivadika foana no homenatra. Ampahafantaro ny lalanao Jehova, ampianaro ny sitrakao aho, tario amin'ny fahamarinanao aho ka ampianaro, fa ianao no Andriamanitra ny famonjena, ianao no andrasako mandritra ny andro. Amen. Manandratra ny fanahinay aminao izahay Andriamanitro, ary midera sy manka sitrakanao satria Andriamanitra tsy mivadi-panekena ianao, azo itokiana amin'ny fotoana rehetra. Tsy menatra izahay raha miandry anao, ary fantatray fa mitari-dalanay mandrakariva koa ianao, dia ny lalan'ny fahamarinana no ny anaranao. Mangataka aminao ary izahay, mbola hanatrika anay eto indray, tsy hijery ny fahadisoanay, fa hamafa ny elokay kosa dia hamindra fo aminay. Mangataka aminao izahay hanatrika anay eto, ampahatoky anay ny famelan-keloka izay tononinao, ary aoko ho tsapanay fa ny tanam-pitiavanao mihitsy no hitantana anay indray mandritra ity fanompona masina ity. Mba hatanteraka izany dia irao ny fanahinao, ary engane ho olom-baovao indray izahay, ary andia lalam-baovao miaraka aminao. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Filazantsara araka ny Luka 2:20 hatramin'ny 5:20. Anaraka ny vaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo isika. Ary hoy ny Tompo: ry Simona, indro Satana efa nilofo nitady anareo ho korohiny toy ny vary, nefa izaho nangataka ho anao mba tsy ho levana ny fononao, ary efa mibebaka ianao dia ampaherezo ireo rahalahinao. Ary hoy izy taminy: Tompoko, vonona anaraka anao na ho ao an-trano maizina, na dia ho any amin'ny fahafatesana azy. Fa hoy Jesoa: lazaiko aminao ry Petera, raha tsy mbola misy akoho maneno anio, dia andahy ny 3 ho tsy mahalala ianao. Ary ho koa izy taminy: raha nirahako ho tsy nitondra kitapom-bola na kitapom-batsy na kapy ianareo, moa nisy zavatra nahory anareo va? Dia hoy ireo: tsy nisy. Fa hoy izy taminy: fa amin'izao kosa izay manana kitapom-bola dia aoka hitondra azy, ary toy izany koa ny kitapom-batsy, ary izay tsy manan-tsabatra kosa dia aoka hivarotra ny lambany izy ka hividy. Fa lazaiko ho aminareo, tsy maintsy ho tanteraka amiko izao voasoratra izao hoe: ary izy natao ho isan'ny mpanota. Ary efa ho tanteraka ny amiko. Ary hoy ireo: Tompoko, ndreto sabatra 2. Dia hoy Jesosy taminy: aok'izay. Amen. Ray masino manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Miara-mandeha amin'ny Tompo Andriamanitrao. Mbola izany hatrany no lohahevitra hitariana antsika amin'ity volana Jolay ity, ary ato amin'izao filazantsara araka ny Luka 2:20 izao ny 5:30 sy 6:30 no avahantsika ho fototry ny afatr'Andriamanitra. Rahantsika mamaky izany amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary ho koa izy taminy: raha nirahako tsy nitondra kitapom-bola na kitapom-batsy na kapy ianareo, moa nisy zavatra nahory anareo va? Dia hoy ireo: tsy nisy. Fa hoy izy taminy: fa amin'izao kosa izay manana kitapom-bola dia aoka hitondra azy, ary toy izany koa ny kitapom-batsy, ary izay tsy manan-tsabatra kosa dia aoka hivarotra ny lambany izy ka hividy.
raha amin'ny fiteny eny amin'ny fiarahamonina iny dia miova ny taonina. Atao amin'ny filazantsara katolika dia indreo ny tompo no maniraka ary mampahafantatra fa tsy ilaina ny kitapom-batsy, ny kitapom-bola fa misy trano hampiditra sy amahana. Ao amin'ny toko 7:7 ao amin'ny toko 10:4 manodidina andreo andininy voatondreo ilay fanirahana omban'ny teny aza mitondra kitapom-bola na kitapom-batsy. Tsarotsika atao amin'ny filazantsara ka marika ny fiarahamandinika soratra masina talata lasa teo dia ny hoe tsy miankina amin'ny zavatra entinao ny fahavitan'ny fitorianan'ny filazantsara fa miankina zato isan-jato amin'Andriamanitra. Miankina amin'ny tenin'ny Kristy eto ny fiainan'ny apôstôly ary manova ny tompo satria miova koa ny zava-misy. Perikôpan'ny herinandro masina zany hoe fidiran'ny tompo ao amin'ilay fahafatesany eo amin'ny azo fijaliana no nitenenany izao andiny tsoratra masina izao. Avy niarany sakafo tamin'ny mpianatra ny tompo ary dia nanorona ny fanasana masina. Fa tamin'izany koa no nanomanany hoe raha andeha izy dia anendry fanjakana tahaka ny nanendren'ny ray fanjakana ho azy. Dia hoy izy hoe dia hinana sy sotro eo amin'ny latabatro amin'ny fanjakako ianareo sady hipetraka eo ambony seza fiandrianana itsara ny firenen'i Israely 12. Eo amin'ny andininy 7:20 sy ny 30 zany mialo indrindra izao anjara mofinainantsika izao. Vokatr'izay dia nientam-pondray Petera fa ny tompo manao hoe tsy mbola misy akoho aneno anio dia anday ny telo tsy mahalala ianao. Tsy vitan'ny fietanam-po havana ny fahavononana hanaraka ny tompo na hiara-dalana amin'ny tompo Andriamanitra. Eto ny tompo dia milaza fiovana. Raha naniraka anareo tsy hitondra kitapom-bola na kitapom-batsy tamin'ny fotoanandro tsy zavatra nahory anareo. Fiovana dia ilazany hoe fa amin'izao kosa izay manana kitapom-bola dia aoka hitondra ary toy izany koa ny kitapom-batsy. Miova ny toromarika omen'ny tompo ho an'izay manara-dia azy. Ambara eo amin'izao andiny tsoratra masina izao ny andiny 9:30 fa tsy misy lalambe migodana. Raha hiaraka amin'ny tompo sika tsisy zany lalambe migodana mandeha ho azy zany. Ny faharoa mila miomana isika. Tsy misy lalambe migodana raha miara-dalana na miara-mandeha amin'ny tompo isika. Ny lalana iarahana amin'ny tompo riavana dia tsy lalana mahitsy fa mety miolakolaka, tsy lalana marina fa mety misy fiakarana dia mety misy fidinana. Zay ilay fiovaovana taratra eto amin'ity andiny tsoratra masina ity. Fa amin'izao kosa zay ilay fiovaovana. Eto ny tompo dia milaza hoe raha taloha tsy nisy fahoriana, tsy nisy nahory anareo na tsy nitondra ninina aza ianareo, izao kosa dia tsy maintsy mitondra ianareo. Milaza ny heviny mikasika ny mpanara-dia azy ny tompo araka ny voalaza teo hoe hinana sy sotro hipetraka ambony seza fiandrianana hitsara ny zanak'Israely ny mpanara-dia azy. Dia finaritra ery mieritreritra miara-misakafo amin'ny tompo ary mieritreritra hoe hay mbola hiara hipetraka eo amin'ny fanjakanao zany dia miamika aminy eo. Marina zany ary izay koa ny fiainantsika fiangonana. Mivoky ny matavy an-tantranon'Andriamanitra isika, misaintsaina ny fanantenana ny mandrakizay isika
eny kanefa mbola andalam-piadiana isika ary mila miomana miditra ao anatin'ny herinandro masina ny mpianatra efa eo amin'ny ivon'ny herinandro masina ny alaka misy masina indrindra miandry an'i Jesosy ny fitsarana akaiky eo ny fisamborana atao Getsemane miandry an'i Jesosy ny fitsarana ary mampiomana ny mpianatra i Jesosy fa tsy ho mora ny lalana tsy ho eo intsony i Jesosy ary tsy maintsy hiatrika ny mpianatra dia izany ry havana tsy ho faly fotsiny sika hoe mivavaka atao am-piangonana dia miaino ny tenin'Andriamanitra ary feno fanantenana faly manantena ny fanjakan'Andriamanitra tanteraka ralitra izay fa mbola andalana sika ary misikina fa tsy lalambe migodana akory zany hiarana amin'i Jesosy zany fa mety misy miolakolaka mety misy ny malama mety misy ny maina mety misy ny feno vatokely mety misy ny sakana tany miotsaka izany ny lalana hiarana amin'ny tompo mila miomana sika tandremo sao dia sondriana fotsiny miaino tenin'Andriamanitra dia velom-panantenana ka tsy andeha intsony tsy hevitra ny hoe mbola ho sarotra ny lalana tsia tandremo mamitaka ny tenantsika tandremo koa voafitaka ny hafa iantsona dia hoe efa nanomana ny tompo tena tsy lalana mora no andianana mivonoana hiatrika tsy sakafo na ihirahira fanantenana fotsiny ataontsika ety an-tany fiadiana fandalovana dia aza mitsambiky mikipy fa maro tsara ny lavaka mety enjeranao sao lavo ny fakapanahy ianao aza mandeha anjambany fa jereo ny zava-misy izay tsy maintsy diavin'ny tongontsika ety amin'izao tontolo izao tsy lalambe migodana fa lalan-tsarotra ny fiarahana amin'i Jesosy arak'izany dia tsy maintsy misy fiomanana anankitelo ny fiomanana izay ambaran'ny tompo eto amin'ny 9:30 mitondraky tapom-bola mitondraky tapom-batsy ary izay tsy manana sabatra aoka hivarotra ny lambany izy ka hividy tany amin'ny marika 9 ary hitantsika ao amin'io ka 9 rehefa naniraka ny tompo dia nilaza hoe aza mitondra akanjo roa zany hoe mitondra akanjo anankiray eto indray ny zavatra fahatelo tsy maintsy homanana dia ny sabatra any amin'ny marika 9 na ny Luka 9 dia ny hoe afa-tsy tena ihany eto indray sabatra inona ny hevitra zany napetraka ho laharana fahatelo eo amin'ny zavatra tsy maintsy entina ny sabatra dia hoy ny mpikabary malagasy hoe farany nefa tsy kely indrindra zavatra tsy maintsy ilaina manampy izany hoe hevitra hoe tsy maintsy ilaina izany ny filazana hoe izay tsy manan-tsabatra kosa aoka hivarotra ny lambany aleo zany ny bridana zay tsy misy sabatra inona ary ilay sabatra raha mamakivaky ny baiboly sika ry havana ny sabatra dia amantarana koa ny tenin'Andriamanitra ain'ny sekoly alahady tsara ny ira 12:9 izay miorina ao amin'ny boky Hebreo 4:4-20 ny tenin'Andriamanitra dia sabatra roa lela ka mahatsindrona ninona zany o sany taolana sy nitsoka dia jereo any ndeha jerentsika ary Hebreo 4:4 ny 2:20 ahoana hoy ny soratra masina milaza indrindra ny aminy hoe hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny tompo fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela manindrona hatramin'ny fampisarana ny aina sy ny fanahy ary ny tonina sy ny tsoka inona marina hoy Pilato eny ary fa iaiza koa misy soratra masina milaza fa sabatra ny tenin'Andriamanitra ny Efesianina 4:17 ny sabatra ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy zany hoe raha hiatrika ny zavatra sarotra fanenjehana
ny mpianatra dia tsy maintsy ilainy ny tenin'Andriamanitra. Eto izy tsy nirahana fa i Petera manao hoe vonona anaraka anao tsy maintsy ilaina ny tenin'Andriamanitra rehefa hiatrika ny zavatsarotra. Misy ny fizahan-toetra amin'ny fiarahana mandeha amin'ny tompo Andriamanitra, aza mandeha tsy misy tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny toko ao amin'ny andininy 7:7 dia izao ny voasoratra hoe hoy ny mpianatra: Tompoko, ndreto sabatra roa. Dia hoy Jesosy taminy: aoka izay. Manodidina ny fisamborana ny Jesosy tao Getsemane io amin'ny perikopa sasany, ilazana hoe rehefa namoaka ny sabany Petera dia hoy ny Tompo hoe: aprimo amin'ny tranony ny sabatrao. Matio 5:2-5. Ny sabatra zany tsy ila hoe ny fiarovana, ilay tena hoe fifanandrinana anady, fa lay fiarovana amin'ny fakapana, lay fiarovana eo anatrehan'ny fizahan-toetra. Dia indraindray ry havana aleon'ny olona mividy akanjo tsy izay mividy baiboly. Tsy manaiky mihitsy raha tsy makany Mahamasina sy Beorika kanefa baiboly efa rovitra be. Izany ny toe-tsain'ny kristianina sasany. Ity soratra masina ity dia manao hoe ataovy lahara-pahamehana eo amin'ny fiainantsika ny fananana baiboly fa mbola lavitra ny lalana. Manamafy izany ny Matio 5:4 itsika tsara manao hoe tsy ny mofo ihany ny iveloman'ny olona fa ny teny rehetra aloky ny vavan'Andriamanitra. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, misy an'ilay tantara hoe nanome fanomezana ny mpanjaka anankiray dia valopy nisy vola be dia be ny teo, ary misy mariky ny vola homeny ny mpanompony, fa anankiray tamin'ireny kosa baiboly, tsy nisy marobola, tsy nisy na inona na inona. Dia samy naka an'izay tiany teo ny olona, tsisy nifidy fa ny olona anankiray ny andro farany naka baiboly. Fa inona ny tao anaty baiboly? Ny taratasim-bola mavesatra indrindra. Izany no ilazana hoe ataovy lahara-pahamehana amin'ny fiainantsika ny ananana baiboly, ary ataovy lahara-pahamehana amin'ny fiainanao koa ny anome baiboly ny hafa mba halilalana miaraka amin'ny Tompo izy. Raha misy olona tsy mieritreritra n'izay anana baiboly, raisy ho adidy no manome azy. Raha ataovy fantany fa sarobidy lavitra no ny fananana ny baiboly. Sarobidy lavitra no ny fananana akanjo, no ny fananana hafa ny fananana baiboly. Olona tsy mana baiboly, tsy miaina ny tenin'Andriamanitra dia mantra indrindra. Tokantrano tsy misy baiboly dia tokantrano farahidiny eto amin'izao tontolo izao. Ndeha ary havana hiara-dalana, hiara-mandeha amin'ny Tompo Andriamanitra isika, miomana fa miovaova ny lalany, ary aza mandeha tsy misy sabatra na tsy misy tenin'Andriamanitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao izahay fa ianao tsy miova dia miara-mandeha aminay amin'ny lalana miovaova, ary efa nandeha tamin'izany ianao, mitari-dalana anay koa ankehitriny sady mampahafantatra anay fa tsy lalam-be migodana anjakan'ny filibana ity lalana iarahana mandeha aminao ity, fa lalana hitakiana fifehezan-tena, anomezanao anay fahavononana amin'ny fiatrehana ny sarotra, ny fanenjehana. Dia mampiomana ianao ary manome anay ny toromarika hitondranay kitapom-bola, kitapom-batsy eo am-pandehanana, hijerenay ny zava-misy, ny fandrika mety mitsatoka manoloana ny lalanay, ary anananay ny sabatra entina miatrika ny fizahan-toetra,
entina mitsilo ny lalana dia misaotra tompony amin'ny teninao. Irao ny fanahy masina ampitoetra betsaka ny teny ao anatinay ahatonga ny teny ho fiainana. Dia indreto izahay mivavaka ho an'ny fiainanay manokana, mivavaka ho an'ny fiainanay sy ny ankonanay, mivavaka ho an'ny asa mandraharahanay, ny fianarana, mivavaka ho an'ny fiainan'ny fiangonana eto amin'ity fitandremana ity sy ny synode FJKM, sodaparitany ary ny foibe, ny fiangonana manerana ny tany. Mivavaka ho an'ny firenenay koa izahay ao anatin'izay mety ho fanamboarana, ny fieverana fanendrena tompona andraikitra ambony ara-panjakana. Amin'izany tompo dia ampiomany Madagasikara fa tsy mora ny lalana miandry azy. Dia iombonanay ilay vavaka nampianarin'i Jesoa manao hoe rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny eny an-danitra. Meo anay an'io izay anona sahanzao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ho tanteraka aminareo ny tsodranotononina amin'ny anaran'ny Tompo. Hitaky anareo ny Tompo ka hiaro anareo, hampamirapiratra ny tavany aminareo ny Tompo ka hamindra fo aminareo, hanandratra ny tavany aminareo ny Tompo, hanome anareo fiadanana. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ane ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.